raisina ho tombontsoa sy fifaliana ny fiarahana aminao manaraka nyity fandarana ity indray a zay noko fa efa andrasanao fantatra hoe inona indray reno loha hevitra zay rahana mijery a mandritra ny fotoana vitsivitsy zay rahana eto Jesosy sy ny fitoerana masina loha hevitra manandanja iankinanaina zay everiko fa ahalinantsika rehetra ny amadibadika an'ireo toko sy andininy maro samihafa ao anatin'ny baiboly a manondro an'izany fitoerana masina zany a ary araisina ho tombontsoa ny fananana ny pasteur André Paratina Fanera zay hiaraka amintsika eto indray a mandritra ny fotoana vitsivitsy hanazava amin'ny Tsiprieny manomboka any amin'ny fiandohany a de ny antony nanomezan'Andriamanitra an'izany a ny fandraisan'izany ihany koa amin'ny fivavahana kristianina zay arahantsika amin'izao fotoana izao koa araisitsika amin'ny mpifaliana izy a atao anatin'ny fandarana mandroso ianao pasteur tonga soa atao anatin'ny fandarantsika ary manantena fa dia hiaraka hitombo fahalalana indray ary hiaraka andalina finoana amin'ny alalan'ity loha hevitra lehibe zay aseho antsary a eto aloha ity a mikasika ny Jesosy sy ny fitoerana masina. Miarabanao namanadinao ary manona fiatanan-tompo amintsika rehetra ihany koa dia mankasitraka sady any amin'ny fitiavantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ity loha hevitra vaovao ity. Ny fantaniana mipetraka dia hoe inona moa zany no antony a nanomezan'Andriamanitra nyty toromarika hananganana fitoerana masina ity a de inona ny fandraisany zany amin'ilay fivavahana zay arahantsika amin'izao fotoana izao pasteur. Marina tokoa zany a hoe inona moa no ifandraisany ity zavatra ity a amintsika ankehitriny satria raha jerevantsika fotsiny ny zavatra niseho sy ny tantara nanolona an'ity tabernacle ity Mosesy tany anefitra tamin'ny andro zanak'Israely avy eo tonga ny fotoanan'ny ireo mpanjaka dia navadika ho lasa tempoly lay tabernacle tamin'ny andro Solomona dia haitsika tsara nefa fa rava io tempoly zay nataon'ny Solomona io zany rava zany lay tabernacle miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra momba anazy na ny fanakatahana sy ny fanaka sy ny sisa misy hevimbe zay a rava le tabernacle rava le tempoly tamin'ny andro Solomona rava le tempoly zany hoe tsisy zany le fanompo-piavahana tao mampietrehitra zany a kanefa tateorina dia natsangana indray le tempoly faharoa zay nidiran'i Jesosy tamin'ny andro Jesosy dia ilay tempoly faharoa no nisy tamin'izay fotoana zay avy eo tateorinan'i Jesosy rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia fa taona maromaro tateorinan'i Jesosy rava ihany koa io tempoly faharoa io dia raha zay tantara tsotra zay fotsiny zany jerevantsika dia tsisy tsony zany le tabernacle amin'izao dia ahoana eto an-tany io a tsisy tsony de fatiny napetraka hoe dia ahoana zany zao le fanompo-piavahana rehetra natao tamin'izany a sy ny sisa foana koa ve zany zao amin'izao andrainantsika zao eo tsika zany ny mahaliana n'izy ity namanadinao aika zany a ny tena tabernacle any an-danitra ka na foana aza na tsisy tsony aza le tabernacle eto an-tany ny tena tabernacle de voalazan'ny baiboly any an-danitra le tena tabernacle ary le fanompo-piavahana tsy hoe rava na hoe foana satria tsisy tsony le tempoly sy le tabernacle eto an-tany fa mbola misy lay fanompo-piavahana zay Jesosy no manao azy amin'izao andrainantsika zao zay zany ny tena mahazava-dehibe ny ahafantarantsika an'io hoe inona marina zany le ataon'i Jesosy any amin'ny fitoerana masina any an-danitra amin'izao fotoana zao. Efa tsindrindaona ny mpanaraka ny fandarana tsy ampiandrelanareo zay fa de andao re irosony fanazavana ianao pasteur ndao aritsitsika enary ndao amaky ten'Andriamanitra voalohantsika zay fototra nahatonga nyty zavatra ity ho nisy teto an-tany dia no ty ten'Andriamanitra teo amin'ny Exodosy toko 5:20 no ovakitsika. Exodosy toko 5:20 ka ny andininy 9 zao no vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy a volazan'io toko sy andininy io a baiko avy amin'Andriamanitra mihitsy ny nanorenana an'ilay tabernacle baiko avy amin'Andriamanitra
Andriamanitra mihitsy no ny baiko hoe manaova manamboara fitoerana masina ho ahy. Inisiativan'Andriamanitra mihitsy zany ny nanorenana an'izy ity teto an-tany. Fa ny tena tabernakely na ny tena fitoerana masina dia efa nilazaiko teo any an-danitra le izy. De ity tabernakely eto an-tany ity dia ataontsika hoe modely nalaina tahaka amin'ilay tena tabernakely any an-danitra. Ka zay no fanazavana natao teo hoe raha efa foana zany zao le tabernakely eto an-tany zay niova tempolo sy ny sisa, tsy midika koa zany hoe foana koa le tabernakely any an-danitra. Tandremo, tsy foana le tabernakely any an-danitra. Mbola misy ilay fitoerana masina any an-danitra. Satria raha maky tokisandintsika namanadinao, ndao ny mbavaka itsika kely ao amin'ny Hebreo 7:1-20 sy ny 4:20. Zay manamarina zay zavatra zay hoe mbola misy tsy foana ane le fitoerana masina any an-danitra, le tena fitoerana masina. Hebreo 7:1-20. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ao amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataon tanana, zany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Atreo aloha de avy eo na 2:20 fakitsika. Mazava tompo fa Jesosy Kristy io izy rehefa tonga mpisorona be dia namaky tao amin'ny fitoerana masina. Zay voalazana eo ny 2:20. Namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana. Jerevantsika zany mandrindra nyity loha hevitra ity tsy natao tanana lay tabernakely any an-danitra. Zay tsy isan'ny zao zavatra ary izao izy. Tsy isan'izao zavatra ary zay hitatsika amin'ny alalan'ity sary ity teto an-tany. Ao amin'ny 2:4 ary dia ahoana izy. Hebreo 7:4. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, zay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Zay mazava be. Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, zay tandindony tena fitoerana masina. Ity zany tompoko tandindony ity. Fa ny tena izy any an-danitra le tena fitoerana masina. De Kristy io izy tsy niditra tato amin'le tandindony, fa tany amin'le tena fitoerana masina no niditra Jesosy Kristy any an-danitra. De inona mba fiatraikany, inona no ifandraisan'izay amintsika? De volazana amin'ny Efeza teny farany eo, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Amin'izao fotoan'izao dia ao amin'ny fitoerana masina io Jesosy, mba hiseho anatrehan'Andriamanitra. De zay namanadinao le teneniny le volazany Exodosy hoe manaova fitoerana masina ho ahy dia honina eo aminy aho. Honina eo aminy aho, hozizan'Andriamanitra io De Jesosy niditra amin'ny tena fitoerana masina, hiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ato amin'le masina indrindrany iny misy an'le fanatrehan'Andriamanitra. Hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Zay zany ny anton'ilay ty tabernakely ity natao atsika ka izy io ry havana malala. Ho atsika ny tena nanomezan'Andriamanitra baiko any Mosesy hanangana n'ilay tabernakely. De ho jerevantsika io naminadinao mandritra n'le dingana hoe inona no ahoana ny atateraka an'izany hoe tena ho atsika olombelona no nananganana n'ilay tabernakely. Fa ndao tsika maky tokisandininy vitsivitsy. Na de ny tena azy Andriamanitra hoe manaova fitoerana masina ho aho dia onona eo aho. Zay ilay izy onona eo aho Andriamanitra io de ndao mba vakitsika reto tokisandininy vitsivitsy reto. Asan'Apôstôly 7:4-20, zay ny voalohany. De avy eo apitsika tantara faharoa 2:4-20. De avy eo faranantsika amin'ny Isaia 5:1. Asan'ny Apôstôly 7:4-20.
dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny ao amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana. Andriamanitra tsy mitoetra izy izy Ao amin'ny tempoly natao-tanana. zay Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny tempoly natao tanana. Voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra le nahariny zao rehetra zao tsy mitoetra anatina tempoly natao tanan'olombelona. Ao vakitsika indray le tantara faharoa re toko 9:7-10. Tantara faharoa toko 9 ka 9:7. Andriamanitra va dia onina amin'ny olona ety an-tany tokoa. Ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao, ko maika fa ity trano nataoko ity. Iza no milaza ny teny io? Solomon. Lay nanova n'ity zavatra ity ho tempoly. Tsara tarehy. De Solomon aza teniteny mihitsy Andriamanitra aveo izy dia onina ety an-tany tokoa. Ny lanitra aza tsy omby azy. Maika fa ity trano zay nataoko ity ozy izy Solomon. Maika fa le tempoly zany. Zay manamafy an'le asan'apôstôly hoe Andriamanitra dia tsy mitoetra amin'ny tempoly natao tanana. Ao fa faranantsika amin'ny Isaia toko 5:20. Isaia toko 5:20 ka 9:1 zao no vaky ny teny. Izao no lazain'i Jehova: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ahy, ary fitoerana manao ahoana no fitsaharako. Ry havana malala, ireo toko 103 reo mbola misy hafa koa dia mazava ny teny Jehova. Andriamanitra va dia onina ety an-tany amin'ny olona tokoa. Trano manao ahoana no ataonareo aho izy Jehova. Jehova dia mivolaza Andriamanitra dia tsy toetra amin'ny tempoly natao tanana. Kanefa dia niteny izy any amin'ilay Exodosy toko 10:20 manaova fitoerana masina ho aho. Dia zao izy onina eo aho. Ny azavaina amintsika zany dia tsotra ihany. Tsy hoe lasa ato Andriamanitra no mipetraka. Tsy zay le izy. Fa mazava ny teniny lanitra ny lanitra no lanitra ny seza fiandrianako izato 5:20. Lanitra ny seza fiandrianako ny tany no fitoeran-tongotro. Zay ny teniny. Izy dia any an-danitra no mitoetra. Any an-danitra izy ao amin'le tena fitoerana masina. Ao amin'le tena fitoerana masina tabernacle tsy natao tanana. Ao izy no tena mitoetra. Fa ato amin'ity namboarin'ny olombelona ity dia anehoany ny fanatrehany eo amintsika olombelona. Ka amin'ny alalan'ity tabernacle ity dia manatrika antsika olombelona Andriamanitra. Dia izay ny zavatra misy namana dinao. Satria raha jerevantsika ny firafitra ny tobiny zanak'Israely dia io no firafitra le toby. Eo ampovoany misy an'ilay tabernacle zay misy an'ilay rahona zay hitan'ny olona rehetrarehetra naiza zany ny ipetrahan'le olona ao anaty layana dia mahita an'ilay rahona eo amin'ilay tabernacle. Zay le hoe fanatrehan'Andriamanitra. Dia zay le hoe onina eo aho zisy zany hoe anatrika eo Andriamanitra hiaraka amin'ny olombelona eo amin'io toerana io Andriamanitra. Zay zany le tian'Andriamanitra ho tanterahana. Zay manamafy an'ny zavatra ny seho tany edena io namana dinao fahitantsika tamin'ny fandarana teo aloha hoe nanorina sa Andriamanitra dia ny olombelona namponenany tao amin'le sa. Fa tsy hoe lasa nonona tao koa Andriamanitra. Tsia. Fa ny olombelona no namponenany tao. Dia voalazo amin'le Genesis toko 7:9 dia ny zavatra niseho no ny hariva ny andro nidina tao Andriamanitra. Tonga tao Andriamanitra hitsangatsangana ozy izy hiaraka amin'ny olombelona. Fa tsy tonga tao Andriamanitra dia lasa io no fonenan'Andriamanitra. Tsy lasa fonenan'Andriamanitra fa nidina tao Andriamanitra hifanatrika amin'ny olombelona. Dia itsika tovy amin'ity mihitsy. Dia itsika zavatra niseho tany amin'io Genesis io fa rehefa tonga tao Andriamanitra hifanatrika amin'ny olombelona, nieran'Andriamanitra ny olombelona satria nanota. Dia nieran'Andriamanitra izy. Ary ny hafarany moa amin'le Genesis 3 dia ny 2:20 ny hafarany
noroaina miala tao amin'ilay toerana ny olombelona. De eto tia mielina an'izay Andriamanitra eto, tia natrika ny olombelona izy eto amin'ny alalan'ilay tabernakely. De asaovy manao fitoerana masina ho aho. Zay natonga azy nanome baiko hoe manaovinareo fitoerana masina ho aho dia onona eo aho, anatrika anareo eo aho, hiaraka aminareo eo aho. Zay le tian'Andriamanitra ho tanterahana. Ditantsika namanadinao tena mahaliana izy io fa naiza zany toerana hipetrahan'le zanak'Israely, satria ny plan zany de tia ny plan araka ny fokony avy manodidina n'lay tabernakely. De naiza hipetrahan'le zanak'Israely dia mahatazana an'le tabernakely avokoa. Mahita n'lay fanatrean'Andriamanitra izy. De mahatsapa foana zany le zanak'Israely fa manatrika eo Andriamanitra ary miaraka am'zareo ao eo am'le toby Andriamanitra. De zay le hoe onona eo aminy ao izy Andriamanitra. Ndao hiditra kelitsika zany am'ty voalohany ty. Ny ty fizarana voalohany ty zany dia fanazavantsika ny anton'lay fitoerana masina, le tabernakely, hoe inona ny tena antony natonga an'Andriamanitra nampanao azy sy sisa. Dia ndao mamaky tokisy andinina anankiray tsika ao amin'ny Jaona no ovakitsika. Jaona 4:40, ny 5:7 sy ny 10:10. Raha miteny Andriamanitra hoe manaova fitoerana masina ho aho de onona eo aminareo aho, anatrika anareo aho, fa izy any an-danitra no seza fiandriana. Fa amin'ny alalan'ilay toerana dia manatrika ny olombelona izy ary miaraka amin'ny olombelona izy. De ndao vakitsika ty ho teny Jesosy amin'ny Jaona 4:7-10. Jaona 4:7-10 sy ny 10:10. Hoy Jesosy taminy: izay ely zay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va ry Filipo? Zay nahita de nahita ny ray, ko ahoana no anaovanao hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Tena mampihetrehitra io satria miresatsika lay tabernakely. De volazan'ilay Hebreo namana dino hoe Jesosy dia tsy niditra atao amin'ny tabernakely zay natao tanana, fa tany an-danitra lay tena fitoerana masina no niditra Jesosy Kristy. Eto ao amin'le Jaona 4:4 de miteny Jesosy hoe izao sy ny ray ozy izy iray ihany. Izao sy ny ray le Andriamanitra ray zany io. Lay Andriamanitra zay nitena Mosesy hoe manaova fitoerana masina aho dia onona eo aho, anatrika anareo eo aho, hiaraka aminareo aho, no teneny Jesosy hoe izao sy le Andriamanitra ray ray ihany. Ka zay nahita ho Jesosy de nahita azy. Aike zany tamin'ny alalan'i Jesosy dia tena nidina teto an-tany le Andriamanitra. Azosika am'izay tena nonona teto amin'ny olona le Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Mampihetrehitra io. Kanefa tamin'izany fotoana zany mbola nisany le tempoly. Sady zay mbola teo le tempoly tamin'ny andro Jesosy io fa tamin'ny alalan'i Jesosy tonga olona, tonga nofo de tena nidina teto an-tany mihitsy le Andriamanitra. De mampihetrehitra an'io tamin'ny fotoana io namana dinao de izao na mpianatra aza tsy natakatra an'izay. De niteny mpianatra Filipo moa zany no niteny hoe asehoy anay le Andriamanitra ray de ampy anay zay. Hoe aiza le Andriamanitra ray zay mibaiko an'ny Mosesy hoe manaova fitoerana masina de onona eo aho, aseho anay izy de ampy anay zay. De hoy Jesosy zay lazay hoe zaho izy niteta aminareo de tsy fantatrareo ihany, fa zaho sy ny ray ane ray ihany. Ka zay nahita de nahita ny ray ane. Tsy tsapany zareo ke zany fa aike zany tamin'ny alalan'i Jesosy de tonga nonona teo amin'ny olona le Andriamanitra. Tandremo zay tamin'ny alalan'i Jesosy de tonga nonona teo amin'ny olona Andriamanitra.
ary ny zavatra ny olana mantsy zany dia le volazany jaona to voalohany andininy fa 1:10 ao vakio ny namanatinao inona ny olana tam'izay fotoan'izay jaona to voalohany ny andininy fa 1:10 jaona toko voalohany ka ny andininy fa 1:10 tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy zay onina eo amintsika Andriamanitra manaova fitoerana masina de onina eo amintsika izy tonga Jesosy zay nahita an Jesosy de nahita ny ray tonga nonona teo amin'ny olombelona mihitsy sy Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy fihinany zavatra voalaza tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy manaova fitoerana masina ho ah de onina eo ah fa rehefa tonga tokoa Andriamanitra onina eo amin'ny olona tsy nandray azy ny olona asika hoe le izy tsy nandray azy ny olona ary voalaza ny eo amin'ny 1:10 raha mo fa lay Andriamanitra de tonga nofo ka nonona tamitsika mahafinaritra be koa andininy io tonga nofo izy lay Andriamanitra ka nonona tamitsika miaraka tamitsika tamin'ny alalan'i Jesosy izany raha fitipitentsika zany zay fanazahoana zay aloha naminatinao de zao no azo anazavana hoe Andriamanitra dia tia anatrika ny olona te ho eo amin'ny olona tsy hoe i onina ifindra onina eto ambony tany ny seza fiandrianana fa tia anatrika ny olona izy ary te hiaraka amin'ny olona Andriamanitra fa idirantsika mantsy izy io zany mandritra nyity fa loha hevitra ity hoe amin'ny fomba ahoana fa zay zany aloha dikan'izay naizanaiza zany toerana misy anao dia mahita ny fanatrehan'Andriamanitra zay ny afatra voalohany naizanaiza toerana misy ny petrahan'le zanak'Israely de mahita ny fanatrehan'Andriamanitra izy naizanaiza de tokony ahita ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva koa zany isika ankehitriny na aizanaiza na inona na izitsika na iza de tokony ahita ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny zavatra faharoa dia ty plan ty tsy reo fa misy ataotsika hoe lalana moa zany lalana mihitsy moa reny tena marina zay moa zany nahitana anazy ato amin'ity somasary ty fa eto le plan lalana ireny hitatsika reny de jereo tsara fa ato le tabelina kely dia iny misy lalana malalaka tonga de mitondra makao am'le tabelina kely de ohatran'izay ohatran'izay rehetrarehetra dikan'io namana denio de zao ny olona rehetra zany dia manana amin'ny teny frantsay zany manana accès makao am'lay tabelina kely tsy sarotra amin'ny olona zany ny manatona n'lay tabelina kely zay ny afatra tiana pitaina tsy sarotra amin'ny olona mihitsy ny manatona n'lay tabelina kely mahafinaritra be zany ary manamafy an'izay ny teny Jesosy ndaovaka itsika ny eo amin'ny jaona toko 1:7 jaona toko 1:7 jaona toko 1 ka ny andininy fa 7 zao ny vakany teny izay rehetra omenina ray koa no anatona ary izay manatona de tsy mba ho laviko mihitsy zay jelo tsara izay rehetra nomenina ray koa ozy izy no maninona ozy izy manatona afaka manatona na izy na izy zay ny afatra tiana pitaina ary zay mihitsy io plan io accessible ho an'ny rehetrarehetra lay fitoerana masina zay tompoko mialatsina am'le teny frantsay accessible ho an'ny rehetrarehetra lay fitoerana masina fa tsisy mihitsy zany hoe za tena ohatrany tsy afaka manatona an'le tabelina kely fa zay mihitsy nanaovana an'le plan mba ahafahan'ny rehetrarehetra manatona ny fitoerana masina de ozy Jesosy zay rehetra nomen'ny ray koa no manatona satria aiza Jesosy ao am'le fitoerana masina ne Jesosy zay le lohevitra atsika ao amin'ny fitoerana masina izy ankehitriny any an-danitra de mila manatonytsika ao am'le fitoerana masina de ozy Jesosy zay rehetra manatona tsy mba ho laviko tsy mba ho laviko zay koa zany le izy tsy misy olona tompoko
tonga eto amin'ity tabernakely ity raha avelontsika le saha tamin'ny voalohany tsy misy olona tonga amin'le tabernakely izy io de manatona le tabernakely de lavina hoe ianao tsy mahazo manatona ianao tsy mahazo miditra ato ianao satria tsia zay rehetra maniry ny hanatona an'Andriamanitra ao amin'le tabernakely de tsy azo lavina ary zay io teny Jesosy io izay manatonao Jesosy tsy mba ho laviko mihitsy. Ndao ara faraparanantsika ny fanazavana mahakasika an'ity fizarana voalohany ity le hoe raha omentsika lohateny zany ty fizarana voalohany ity de hoe manatrika ny fitoerana masina manatrika mbola tsy miditra sika zao mbola tsy miditra fa manatrika fotsiny aloha hoe inona mahazava-dehibe an'ilay fitoerana masina ny antony nanaovana azy de tsika manatrika an'ilay fitoerana masina satria Jesosy ankehitriny dia ao amin'ny fitoerana masina tena fitoerana masina any an-danitra de tsika manatrika ny fitoerana masina manatrika an' Jesosy ao amin'le fitoerana masina zay zany le fizarana voalohany zay nataotsika. Ny amara-piranantsika azy namana dinao dia ao amin'ny Matthieu 7:20-20. Ndao ary vakitsika ny ten'Andriamanitra. Matthieu 7:20 ny 20:20. Raha ny teny Andriamanitra hoe manaova fitoerana masina ho ahy dia onona eo aminareo aho, onona eo ampovoanareo aho, io le plan io, eo ampovoan'ny tombony zanak'Israely mihitsy no nanatrehan'Andriamanitra, misy ny fanatrehan'Andriamanitra eo ampovoany mihitsy. Inona indray zavatra mba ifandraisan'izay amintsika amin'izao andro iainantsika izao. Matthieu 7:20 no milaza azy. Teny Jesosy. 7:20. 7:20 Matthieu 7:20 ny 20. Fa na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany zay. Move tsy miverina ihany le tovy amin'le ten'Andriamanitra hoe onona eo aminareo satria onona eo aminareo aho. De aussi Jesosy na aiza zany hoe zay lizany namanadino le tantara hoe efaravany le tabernakely efarava le tempoly teto atany tsy midika koa zany hoe tsisy tsony zany le fanatrehan'Andriamanitra tandemo tsy midika hoe tsisy tsony le fanatrehan'Andriamanitra fa io le teny Jesosy na aiza iangonany roa na telo amin'ny anarako ho Jesosy amin'ny anarako de aiza izy afovoany eo afovoany aho zany hoe tanteraka foana zany le hoe onona eo aminy aho zay izy. Mahafinaritra ty loha hevitra ity ary inona fa azonao ny tiana ampitaina am'izany fanazavana izany. Raha mamintana kely vetivety zany tsika de hoe ao anatin'ny fitoerana masina io zany misy ny fanatrehan'Andriamanitra zay fitoerana zay nentina namahana ny olany fahotana satria ny antondian'le olombelona andeha ao amin'ny tabernakely dia fibebahana fekekeloka ko dia ozy izy Jesosy hoe na iza no manantona makao zany tsy lavina mihitsy satria misokatra ho antsika rehetra izany tombontsoa fanararaotra izany. Ko dia raisina ho fifaliana ny mizara aminao an'izany vaovao mafaly zany ndao raisitsika ho tombontsoa ho an'ny tenantsika manokana ny fananana an'izany toky omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teniny izany. Andeha raha mifaranantsika mivavaka ity fizarana voalohany ity ny amin'ny loha hevitra zay hodiny atsika hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra fantatray ary tena maharesy lahatra anay mandrakariva satria voalaza ny tenao mihitsy fa ianao dia te onona eo aminay ary efa no tanterahanao zany tamin'ny alalan'ny tabernakely izay natsangana na olona tany anefitra no tanterahanao ihany koa zany tamin'ny alalan'i Jesosy zay tonga olona tonga nofo mihitsy nidina teto amin'ity tany ity lay Andriamanitra zanaka mba onona eo aminay ary mbola tanterahanao ihany koa zany ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina zay irahinao Jesosy Kristy ho ao anatinay ihany koa zany fanahy masina izany
ataovy tsapanay mandrakariva ny fanatrehanao Andriamanitra ka ho tanteraka aminay ny teninao manao hoe onona eo aminareo tokoa aho ka ny fiainanay sisa rehetra dia iarahanay miaraka aminao mandrakariva, miaraka amin'ny fanatrehanao mandrakariva, amin'ny anaran'i Jesosy nanona nay zavabaka izany, amen. Inoko fa nahalinanao iny loha hevitra iny, raha fitinina dia hoe manatrika ny tabernacle, manatrika ny fitoerana masina. Amin'ny manaraka isika dia hiditra lalandalina kokoa, miditra indray ao amin'ny fitoerana masina io mbola miaraka hatrany amin'ny pasteur André Paratena Fanera zay inoko fa mbola vonina ampita ny fahatsarany ten'Andriamanitra amintsika mianakavy. Miraso mankasitraka indrindra pasteur manatena mbola eo anafinaritra ray ny mpanaraka ny fandarantsika amin'ny manaraka. Mirasoa dia manao mandram-peona vetivety amintsika, Andriamanitra hitantsika tokoa.